Ireny ny hevitry ny olom-pirenena sasantsasany izay sendran'ny mpanao gazety ny fahitalavitra matv mahakasika ny andrandrainy amin'izao fahazahoana filoham-pirenena vaovao izao tsy mandeha irery nefa ny filoham-pirenena vaovao izay voatendry hiasa voafidimbahoaka hiasa ihany koa fa dia manana mpiara-miasa akaika aminy izy ary ireo olona ireo fantaritsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ireo efa niara niasa taminy teo aloha ary azo inona fa mbola hiara hiasa aminy ihany koa ao anatin'ny mandat izay anjara. Raha ny zava-misy tsikaritra dia olona eo amin'ny 50 no hita matetika akaiky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin'ny toerana samihafa izay andehanany. Anisan'ny voalohany amin'ireny Solofy Rasoa-Rahoana izay tale kabinetra ny Hery Rajaonarimampianina. Eo an-trano koa i Maître Henri Rabarinjaka izay sekretera jeneraly ny HVM. Andriamatoa Jobarson Andrianarivony sy Mohamed Rachidi izay tale misana amin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny HVM. Anisan'ny miara-dia hatrany amin'ny filoham-pirenena ihany koa i Maître Nicole Andrianarson izay mpanolotsaina momba ny lalàna. Ankoatr'ireo dia misy mpanolotsaina maro izay ao ambadika. Raha ny zava-misy teto amin'ny firenena, Andriamatoa Norbert Laratsirahonana dia anisan'ny teo akaikin'ireo mpitondra mifanesy. Tamin'ny andron'ny Profesora Zavy Albert, ny filoha Marc Ravalomanana, Andriamatoa Andry Rajoelina, nararotina nametra am-panontaniana tamin'ity tafanatao tamin'Andriamatoa Norbert Laratsirahonana androany ity ny hoe hiara hiasa amin'ny filoha vaovao Hery Rajaonarimampianina ho mpanolotsaina eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika ve ny tena. Andray moa dia io dia tsy miankina amiko velivelo io ny adidiko aloha dia mikarakara amin'ny anaran'ny eo amin'ny présidence ankehitriny ny fanatanterahana Tsakasentavany ny investituran'ny président vaovao. Aorian'ny fianianana ny sabotsy 20 janoary avy izao no tena andray ny asa amin'ny maha-filoham-pirenena azy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary aorianan'io vao hanendry amin'ny fomba ofisialy izay mpiara-miasa akaiky aminy filoham-pirenena vaovao.